Ponina kosa no anoizatsika ny vaovao tonga ny taraina teny anivon'ny fikambanana miaro ny zon'olombelona ireo ponina eny anivon'ny faritra Tanjombato sy ny akadimbahoaka eny noho ny fisian'ny fanamboaran-dalana mantsy dia voatery tsy maintsy horavanina ny toeram-ponenany sasatsasany amin'izy ireo. Tato-baovao entin'ny Rotsirakotondray ny eo amin'ny sary ny Mamra Soanaivo. Anatanteraka asa fanasoavam-bahoaka ny fitondrana amin'ny alalan'ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahafito ka ny faritra mampitoy ny eny amin'ny rond-point akadimbahoaka sy ny tetezana Tanjombato dia ho hitarina. Isorohana indrindra ny fitohanan'ny fifamoivoizana no anton'izany. Voakasika araka izany ireo trano sy toeram-pivarotana amin'ny ilany atsinanana amin'iny lalana iny ka tonga ny taraina teny amin'ny fikambanan'ny mpiaro ny zon'olombelona izy ireo. Heripon'olona ny ao anatin'ilay izy tranon'olona mijoalajoala ny ao anatin'ilay izy ary aty amin'ny akoty aty dia vahoaka malagasy ny anepita zany dia orinasa ny vahiny ka io zany ny aiavo roapelaka dia hoe sody any amin'ny orinasa ny vahiny no ombaina dia faharoa ihany koa zany dia hoe tsy sanatria averina 4 mille vahoaka ireo satria heripony ireo ary tsy vola kely no nandaniana izao zavatra izao dia io zany tsara isian'ny fampidiniana tsara eo amin'ny fanjakana sy ny anina rehetra ary ohatry ny ahoana moa zany eritreretina ihany koa sao dia misy ambadika ilay izy izay fanontaniana mipetraka ho an'ny vahoaka hoe maninona moa ao anatin'ilay izy sao dia io zany le procédé tanà hoentina nitatra fananana ny vahoaka tsirairay avy io zany mahatonga an'ireo olona misavorovoroka zavatra ho teneniny afary malagasy zao manona zao dia zao hoe aleo aloha jerena tsara ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy reo. Eo amin'ny trano miisa 7 tafo eo ny voakasika ity fandravana vokatry ny fanitarana ny lalana ity. Mitaraina noho ny zavamisy ireo ponina. Io zany tany anananay titre io dia toerana hivarotanay anitry ny 5 taona zay nipetraka teo. Dia nefa ny amin'izao fotoana izao zany hoe anaovana lalana dia hoasorona teo zahay. Raha ohatra izay hoasorona teo dia tena mahatsiaro zay fa sahirana. Zay tsy mandany fanaovana lalana fa raha ohatra ka ataony lalana tokony mba samy lalana ny vekote. Efa nisy moa ny taratasy izay nalefa ny finoan'ny komity mpanjakana mpanombana ny vidin'ny tany fa ny faha-enina ny volana Desambra izao izy ireo dia hiona amin'ireo ponina anonerana azy ireo ny vidin'ny toeram-pivelomany. Saingy tsy mankasitraka izany ireo ponina izay efa nonina sy niasa teny an-toerana nandritra ny fotoana maro.